Ho ampitomboana ho aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Mivavaka isika. Endre ny hafalianay Tompo, tratrizao volana vaovao dia ny volana Martsa izao. Misaotra ny amin'ny nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy. Voninahitra ho anao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Araka izany mivavaka izany ry havako dia misaotra ny Tompo isika satria nahadika ny volana Febroary ary dia nomeny volana vaovao indray dia ny volana Martsa. Arabaina ianao na tratran'izany noho ny famindram-po sy ny fahasoavana raisitsika maimaimpoana ao amin'i Jesoa Kristy. Koa volana Martsa, volana vaovao, noho izany dia aloha hevitra vaovao indray no iainantsika amin'ity volana ity, dia ny hoe miantso ho amin'ny fibebahana ny Tompo. Andinin-tsoatra masina efa mahazatra ity zaraiko anio ity ry havako dia ny tantara faharoa toko fahafito andininy efatra amby folo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hanasitrana ny taniny. Amen. Tsy vaovao amintsika hoy aho izany andinin-tsoratra masina izany. Kanefa matoa ny tanindrazantsika mbola toy izao, tsy tanisa zavatra maro ary havako, fa hitantsika sy hiainana isan'andro izany. Fa sao mantsy mivilika lasa politika dia aleo tsy hitanisa. Fa ny zavatra tsapa fotsiny dia izao hoe mijaly sy sahirana amin'ny malagasy dia hatreho ihany no tenenina. Noho izany dia mba azahoan'Andriamanitra mamonjy ny firenentsika dia miantso antsika kristianina manara-dia an'i Jesoa izy mba hiala amin'ny ratsy fanaony. Dia io ilay antso ho amin'ny fibebahana. Matoy izany ny tanintsika mbola toy izao dia any amintsika kristianina ny adidy aman'andraikitra. Tsy inona akory fa ilay fanapahan-kevitra. Mila fanapahan-kevitra entitra. Mila fanapahan-kevitra tonga amin'ilay fiteny hoe izao dia izao, tsy mitarehdretra mba azahoan'Andriamanitra mamonjy sy manavotra ny tanindrazantsika, ny firenentsika, ny vahoaka malagasy. Koa andeha ary havana hanetry tena isika. Andeha ary hivavaka sy hitady ny tavan'Andriamanitra. Andeha ary hiala amin'ny ratsy fanao dia hamonjy ny tanitsika ny Tompo. Engany mba ho hitantsika amin'ity volana Martsa ity izany famonjen'ny Tompo, famonjen'ny Andriamanitra, famonjen'i Jesoa ny tanindrazantsika, ny firenentsika, ny vahoaka malagasy izany. Amen. Hivavaka ary isika. Misaotra anao izay Tompo amin'izao volana vaovao hiantsoanao anay amin'ny fibebahana izao. Dia mba ho tafapaka any am-ponay tsirairay avy anie izany, andraisanay fanapahan-kevitra tokoa, hanavotanao, hamonjenao, hanasitrananao Tompo ny taninay. Dia apetraka aminao ity volana vaovao ity koa mba hanomezanao anay hatrany hery, tanjaka ary fahasalamana ary arovo izay ry Tompo amin'ny ratsy rehetra. Arovo ny tenanay tsirairay avy, arovo ny ankonanay ihany koa. Dia mangataka aminao izahay mba hanana fanoloran-tena hatrany amin'ny fanomponanao ary handroso bebe kokoa amin'izany Tompo. Fa izany koa mbola antony hanomezanao anay tombon'androm-pahavelomana tahaka izao. Dia mametraka ny fiainanay rehetra eo am-pelantananao izahay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesoa. Amen.